Mana isan'andro fandaharana tolotry ny fikambanan'ny mpiara-mamaky ny baiboly eto Madagasikara. Mpifaliana mandrakariva riavana ny onana amintsika eo amin'ny fotoanany mana isan'andro ary dia misaotra anao vonina indray hifampitafa amin'ny tompo. Iay no ny tenin'ny tompo ary hamaly azy arak'izay fampianarana omeny itsika indray. Mitoy ny tantaran'i Jeremia. Jeremia 1:20 no anjarantsika anio. Jeremia 1:20 ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy 4:40. Alohany amakitsika izany dia andeloha mbola hiara-misaotra ny tompo isika. Miondrika amin'ny fanaitreniteny eo anatrenao izay raha eo noho ny famoramponao. Mahatsiaro ny fitiavanao anay, hanomezanao anay indray izao fotoana izao izay azonay miaraka miaino, miaraka mandinika ny teninao. Voninahitra ny eo anao ry Andriamanitra ray zanaka fanahy masino izay anao hatramin'ny taloha sy ankehitriny aro mandrakizay. Handinika ny teninao indray ary izay izao. Mangataka fahazavan-tsainy izahay Tompo, ianao fanahy masina mihitsy no hampianatra anay. Hiteny aminay, hanoro lalana anay, ary tonga fiainanay tokoa ny teninao ry Andriamanitra. Amin'ny anaran'i Jesosy Tomponay ray io no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Jeremia 1:20 andininy voalohany ka hatramin'ny andininy 4:40. Vakintsika amin'ny anaran'ny Tompo izany. Ny amin'ny ahafahan-Kaldeanina ny Jerosalema. Izao ny teny tonga tamin'i Jeremia avy tamin'i Jehova fony Zedekia mpanjaka naniraka ny pasora zanaky Malkia sy Zefania zanaky Maasela mpisorona hankany aminy anao hoe masiny anao manontania amin'i Jehova ho anay fa miady aminay Nebukadnezara mpanjakany Babilôna. Angamba Jehova hanao aminay araka ny asany mahagaga rehetra mba hialanareo aminay. Ary ho Jeremia taminy, lazaonareo amin'ny Zedekia hoe, izao ny lazain'i Jehova Andriamanitry ny Israely, indro haveriky ny fiedina eny an-tananareo, izay entinareo miady any ivelan'ny manda, amin'ny mpanjakany Babilôna sy amin'ny Kaldeanina, izay manao fairano anareo, ka hangontro eto afovoan'ity tanàna ity reo, ary izaho no hiady aminareo amin'ny tanana inditra sy amin'ny sandry mahery, ary amin'ny fahavinirana sy ny fisafoana, ary ny fahatezerana mirehitra, ary amely ny mponina amin'ity tany ity aho, na olona na biby, ho faty ny aretim-be mandringana izy. Ary rehefa afaka izany, dia ho Jehova, Zedekia mpanjakany Joda sy ny mpanompony sy ny vahoaka, ary zay sisa tsy maty ny arety mandringana sy ny sabatra sy ny misary amin'ity tanàna ity, dia atolotro eo an-tanana Nebukadnezara mpanjakany Babilôna sy eo an-tanany fahavalony sy eo an-tanany izay mitady ny ainy, dia amely azy amin'ny lelan-tsabatra ireo fa tsy hitsitsy na hiantra na hamindra fo aminy. Ary ity fireneny ity dia ilazanao hoe, izao ny lazain'i Jehova, indro ataoko eo anoloanareo ny lalan'ny fiainana sy ny lalan'ny fahafatesana, izay mbola mitoetra eto amin'ity tanàna ity ihany, dia ho faty-tsabatra sy misary ary arety mandringana, fa izay mivoaka hanatina ny Kaldeanina, izay manao fairano anareo kosa, dia ho velona, ka ny ainy no ho babony. Fa efa manandrina tanàna ity aho, hahatonga loza aminy, fa tsy soa ho Jehova. Hatolotro eo an-tanany mpanjakany Babilôna ity, ka ho doroany
amin'ny afo. Ary henoy ny tenin'i Jehova ny amin'ny taranaky ny mpanjakany Joda sy ny mpianakaviny, ry taranaky Davida. Zao ny lazain'i Jehova: mitsara isa maraina, afaho amin'ny tanany mpampahory ny olona norobaina, fandrao mivoaka toy ny afo ny fahatezerako, ary mirehitra ka tsisy amono no ny faharatsiny ny ataonareo. Indro atoniko ianao ry mponina andohasa, de eo amin'ny vatolampy amin'ny tany lemaka ho Jehova. De ianareo zay manao hoe: iza moa ny sahidina amely anay, ary iza ny sahiditra ato amin'ny fonenanay? Fa hamaly anareo araka ny vokatry ny asanareo aho, ho Jehova, ary handrehitra afo ao amin'ny alany, ka handevina ny manodidina azy rehetra zany. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, fa ny teninao ny fahamarinana. Misy fahamarina vitsivitsy indray ry havana zay tsoatsika amin'izay rehetra novakina teo zay. Fahamarina voalohany de zao: nampanontany an'i Jehova ihany Zedekia-mpanjaka no ny mafy ny adiny. Nampanontany an'i Jehova ihany Zedekia-mpanjaka no ny mafy ny adiny. Natao fairano andritry ny 2 taona eo Jerosalema. Tsy afaka niala tao izy, vonina iady. Zao nefa zavatra mitranga efa nilazany Jeremia e. Jerentsingeny any amin'ny tantara faharotoko fa 9:70 fa 2:10 hoe: 2 taona Zedekia fony izy voananjaka, ary 2:10 taona ny nanjakany tany Jerosalema, ary nanao zay ratsy eo mason'i Jehova Andriamanina izy, fa tsy nanetry tena teo anatrehany Jeremia mpaminany zay nilaza ny tenin'Andriamanitra. Ny tenin'Andriamanitra nike fa nampilazain'i Jehova ny Jeremia mpaminany, fa Zedekia anie tsy ny aino e. Nanao zay ratsy eo mason'i Jehova Andriamanina izy, fa tsy nanetry tena teo anatrehany Jeremia mpaminany zay nilaza ny tenin'i Jehova. De inona ny nataony? Nikomy tamin'ny Nebokadnezara izy, ny 7:10, ary nikomy tamin'ny Nebokadnezara mpanjaka izy. Zany zavatra nitranga, fikominany ataony. Zao nefa Andriamanitra efa nilaza taminy hoe: zao ataonao zao ry Zedekia, Jeremia anie io e, io miteny amin'io e. Mba anontany ihany Jehova fa sao de mba misy hevitra ihany fa nga Andriamanitra nga manao vazivazy. Efa nazavany ny tenin'ny tompo e, fa tsy niaino Zedekia mpanjaka. Ry havana, tsy tokony alaitsika tahaka zany toetran'i Zedekia zany. Andriamanitra nga mba miovaova teny. Rehefa nilaza izy hoe: halako ny fanompoatsampy, halako ny fanompoanany bala ny zanakareo. Hitatsika omaly ro zava-doza nataon'i Zedekia, mpanompo sampy nameno raha marina ny tanany, mandoro ny zanany amin'ny atao fanatitra ho an'ny baly, manamarina ny meloka izy ary manameloka ny mariny, tsy marina ny fitsarany. Zay olona tsy nanaraka azy de nivononika nanjary nameno raha izy, nameno raha ny tany aza. Ry havana, zany zavatra rehetra zany efa nataony, efa nanarina. Noho inzay tery izy fa tsy hitantsony zay atao. Mba antanio ihany aloha Jehova, angamba Jehova mba hanao aminay ihany araka zay asany mahagaga rehetra, mba ialan'ireo aminay. Angamba nahoana ny miambahamba tahaka zany, satria tsy mankatony tenin'Andriamanitra. Ry havana, tokony ataotsika e, rehefa mazava aminao ny tenin'Andriamanitra, aza lay mpanahy indray Andriamanitra hoe: sao de mba misy teny famorampo ihany fa avelao ihany ahy janona am'izao fahotana ataoko zao. Ry havana, aza miandro tery tahaka Zedekia avy anontany an'i Jehova e, fa efa ny teny Andriamanitra
ary indrindraindrindra ho antsika am'izao fotoana zao tsy azontsika atao tsony ny miala tsiny hoe zay tsy mba nandre zanitra zay tsy mahalala ny zanitra nahoany ianao ny tsy nahalala ary nahoany ianao ny tsy nandre tsy misy olona marenina tahaka ny olona manatsofina fa tsy te iaino anjarany tsirairay avy ny mandinika any am'izany fa ny fahamarinana faharoa tsy azo vazivaziana ny tompo no amafisiny zay efa voalaza ny tany aloha tsy azo vazivaziana Andriamanitra tediaviny Zedekia hanova fiteny ve Andriamanitra mba hanontaniana ihany izy aloha fa ndro de tahaka an'izao hoe no amafisiny ny teny efa voalazany andin'ny fahateloka hatramin'ny andin'ny fahafito ahitantsika izany odimaina nie ny fedina entinareo iady amin'ny anivelan'i Jerosalema odimainareo enareo foana ny te hoe ndeha hikomy amin'ny Nebokadnezara zay za efa milaza aminareo fa aza mikomy aminy ianareo ireo fa manao fahirano anareo reo za tsy milaza nareo mikomia nefa de nikomy ihany nareo efa nivakitsika zany tao amin'ny tantara faharotoko fahinina amby telopolo tsy niain'ny tenin'ny Jeremia zay mazava ary tsy vitan'izany ihany fa hitantsika eo ambaniny hoe mampisafidy anareo aho ozy mbola misy ny ahavelona anareo raha ohatra ka manaiky ianareo ary inony zany safidy omeko anareo zany izay mbola mitoetra ato amin'ity tanàna ity ihany de ho fatitsabatra fa izao no lazain'i Jehovah ozy andin'ny fahavalo ary ity fireneny ity de ilazanao hoe izao no lazain'i Jehovah indro ataoko eo anoloanareo ny lalan'ny fiainana sy ny lalan'ny fahafatesana mbola ao ihany zany le famindram-po inona ny lalan'ny fiainana zao ny lalan'ny fiainana zay mivoaka anatina ny Kaldeanina zay manao fahairano anareo kosa ho velona fa ny ainy no ho babony zany hoe raha tsy mikomy amin'ny Nebokadnezara ianareo raha tsy mikomy amin'ny Nebokadnezara ianareo fa manaiky manatona azy mitolo-batana de izany no ahavelona anareo fa raha mikomikosa ianareo de ho fatiny sabatra ho levinato ianareo satria zaho Jehova nie no miady aminareo zaho Jehova no miady aminareo zany no hitantsika amin'ny andininy fahafito ary rehefa afaka zany hoy Jehova ny Zedekia mpanjakany Joda sy ny mpanompony sy ny vahoaka izay sisa tsy matiny arety mandringana sy ny sabatra sy ny misary amin'ity tanàna ity de atolotra eo an-tanan'ny Nebokadnezara mpanjakan'ny Babilôna sy eo an-tanan'ny fahavalony sy eo an-tanan'izay mitady ny ainy dia hamely azy amin'ny elatsabatra ireo fa tsy hitsitsina hiantra na hamindra fo satria Jehova no miraka azy hamaly anareo araka ny vokatry ny asanareo aho andin'ny fahaefatra ambin'ny folo andin'ny fahadimy izano miady aminareo izano miady aminareo nefa na izany aza atoroko anareo ihany ny lalam-piainana ao anareo aza mikomy amin'ny Nebokadnezara aza mitondra fiadiana hoeny aminy hiady aminy fa izao miverena fa raha mandeha miady aminy ianareo de ho ripaka ane ianareo ary tsy vitan'izany tsy vitan'izany fa ambarany etiny hoe satria zany miady aminareo arety mandringana sabatra misary no amin'ity tanàna ity zany lazain'i Jehova noho ny fahadisony noho ny nahafozany an'i Jehova ary zany moa dia efa hitantsika tany amin'ny toko fa 5:10 amin'ny Jeremia ihany zany hoe Andriamanitra dia manamafy ny teny fanambarany mba tsy ho azo atao ny mamazivazy azy so ianao mamazivazy ny tenin'Andriamanitra zay renao am'izao fotoana zao enganie tompoko ka tsy isan'izay mpamazivazy an'Andriamanitra ianao fa isan'izay iaino an'Andriamanitra efa nambarany any any amin'ny toko fa 5:10 efa hitantsika zany efa nidinitsika ny hoe hialankay zahay ho Israely de ataovy amin'ny Israely hoe zao no lazain'i Jehova zay ho amin'ny arety mandringana de ho amin'ny arety mandringana zay ho amin'ny sabatra de ho amin'ny sabatra zay ho amin'ny misary de ho amin'ny misary ho amin'ny fahababona de ho amin'ny fahababona toko fa 5:10 andin'ny faharoa no ahitanao zany de miveriny ray zany eto amin'ny toko fahafito hoe zay sisa tsy matin'ny arety mandringana
sy ny sambatra sy ny misary am'mpitana ity dia hatolotro ho eo an-tanany Nebokadnezara mpanjakany Babilôna, hatolotro izao no hanolotra azy. Ary noho izany ry havana dia azontsika lazaina fa tompona ny raikitry ny safidiny Israely eo nylohan'ny tenin'Andriamanitra. Raha tsy tianareo no fatsy aringana mitolora vatana amin'ny Nebokadnezara ianareo, mitolora vatana aminy, ary zay no avelona anareo. Fa raha ianareo no hoe mitady andositra, ianareo no hoe mitady ikomy, potika ianareo. Dia anjarany tsirairay avy zany ny safidy tamin'izay fotoan'izay. Fa izao tsy azo vazivazian'Andriamanitra, tsy azo vazivazian'Andriamanitra rehefa nitolo-batana izy, satria Nebokadnezara dia irak'Andriamanitra. Zedekia nampalahelo manko tamin'io Zedekia io, dia zao tsy niaino zany tenin'ny Jeremia zany any izy, tsy niaino zany izy. Ary nampalahelo nahazo azy, nampalahelo nahazo azy. Raha jerentsika any amin'ny 2:7, ny 9:12, dia zao ny voalaza zao hoe nidina nakany amin'ny tranon'ny mpanjaka izy ka nakao amin'ny efitranon'ny mpanoratra, ary indreo ny mpanapaka rehetra nipetraka teo, dia Elisama mpanoratra, Delaia, Semaia, voalaza ao daholo zany. Ary ny zavatra nitrangatra zao Zedekiako tonga tao ihany koa izy, fa nampalahelo dia zao nefa ran'ny fiainana Zedekia io fiainana nampalahelo. Fa naninona Zedekia dia nopitsirina ny masony, ary no niditra tao an-trano maizina tao amin'ilay niefitrefitra Jeremia, ka efa nitoetra tao andro maro dia naniraka haka ny Zedekia mpanjaka. Ary ny mpanjaka nanontany azy mangingina, moa misy teny avy amin'i Jehovah tokoa va? Dia ho Jeremia, eny misy. Ary koa izy, hatolotra eo an-tanan'ny mpanjaka amin'ny Babilôna ianao. Ary koa Jeremia tamin'ny Zedekia mpanjaka, inona no ratsy nataoko taminao? Trarantitra ianao ry tompoko lahy mpanjaka, eno kely nge, aoko boraina eto anatrehanao ny fifonako, ka azaverina ho ao amin'ny tranon'ny Jonatana intsony aho. Fa Zedekia kosa tsy nanaiky zany, ary ny zavatra nitranga dia zao Zedekia rehefa tonga Nebokadnezara dia nivonoiny teo anatrehany ny zanany ary nipitsiry ny voamasony. Zany ny efarany Zedekia. Ry havana, tsy azo vazivaziana ny tompo tsy azo vazivaziana ny tompo. Mitandrema raha nandreny tenin'Andriamanitra ianao, lala-pahavelomana aoko apakatony teny ianao, fa tsy mpiainy fotsiny ihany ka mamitaka ny tenanao. Fa ny fahamarinana farany mahafalo an'ny mpanompon'Andriamanitra dia izao: ao ambadiky ny zava-misy ny tanan'Andriamanitra tsy hita, ao ambadiky ny zava-misy ny tanan'Andriamanitra tsy hita. Laza mihitsy Andriamanitra fa izaho no maniraka ny Kaldeanina, izaho no maniraka ny Nebokadnezara. Nebokadnezara mpanjaka no hitanao miaraka amin'ny miaramilany manao fairano anao ery Jerosalema, fa ao ambadika izaho Jehovah no mibaiko azy, handrehitra afo aho. Jehovah no miteny zany. Ny 14, hamaly anareo araka ny vokatry ny asanareo aho ho Jehovah, ary handrehitra afo ao amin'ny alany ka handevina ny manodidina azy rehetra. Jehovah daholo no manao zany rehetrarehetra zany, valy ny fahotany Israely, valy ny fiodinany Joda, ka zay hitanao maso fiasana fotsiny ihany, fa ny ao ambadika ao Jehovah. Ary zay ry havana ny tena fifalian'ny olon'Andriamanitra, hitanao miariary mihitsy rehefa tena olon'Andriamanitra ianao, dia hitanao hoe nanao an'izao ranona, nanampiataka an'izao ranona, zao no nahazo any efa tonga ranona ka nanao an'izao. Ianao no mihevitra hoe ranona no nanao an'iny, fa ao ambadika havako raha tena miaraka amin'Andriamanitra ianao, misy tanan'Andriamanitra any ambadika any. Ary ny amin'ny zava-misy ao amin'ny firenena aza ianao milaza hoe ianona tahaka an'izao, ianona tahaka an'izao, nefa mazava antsika eto hoe nentin'i Jehovah amely azy ny mpanjaka ny Kaldeana. Ary zany ry havana ny fifaliana ao amin'ny mpanompon'Andriamanitra, ninonninona mitranga amin'ny fiainany dia fantany fa ny zava-misy rehetra, ny circonstance rehetra mitranga amin'ny fiainany dia tsy hoe tongatonga ho azy akory. Ary marina ny tenin'ny Paoly hoe ny zavatra rehetra dia miara-miasa azo izay tia an'Andriamanitra.
ary zany nanafarany ny tesalonianina hoe misaoran'andriamanitra mandrakariva amin'ny zavatra rehetra fa izany sitrapon'andriamanitra ho anareo ao amin'ny Kristy Jesosy. Fa inona ny antony? Satria zavatra rehetra miara-miasa soa izay tian'andriamanitra. Jereo ange ny fiainanao hoe jereo ny fiainanao. Raha tena olona nanaraka an'andriamanitra ianao, inona avy ny zavatra nitranga taminao ary ahoana no fomba nahafahanao tamin'ireny zavatra manahirina rehetra ireny. Dia hozy ianao hoe nisy sakaizako nanampy ahy, na nisy olona tahaka izao nanao an'izao. Ny hitanao maso zany, fa ny any ambadika any tsy hitanao anie. Raha mipetraka ao an-trano ianao dia mahita ravikazo miozongozona, dia hoena miozongozona ilay ravikazo, fa izy mampiozongozona azy eo. Tsy hitanao akory anie ny rivotra mampiozongozona azy. Raha mino ianao dia izao ny fantatrao ny fiainanao rehetra, ny zavatra mitranga amin'ny fiainana, indrindra ny fiainanao dia misy mampiozongozona azy, fa ny tanan'Andriamanitra rainao no mitazonanao amin'izany. Nenganeka hampahery ianao zany. Ka na inona mitranga amin'ny fiainanao dia tsy hatahotra ianao, satria marina ny tenin'i Jehovah, mahatoko ny tenin'Andriamanitra, ary andramoka izaho fa tsara Jehovah, sambatra izay olona mialoka aminy. Ho azy eny ny voninahitra hivavaka isika. Andriamanitro, ndera sy mankalaza ny anaranao zahay, fa na dia zava-doza aza no hita eto amin'ny tantara noho ny nahafoy izany Zedekia sy ny firenen'ny Jodanao, dia fantatray fa tsy afa-kory ireny zava-doza mitranga ireny, fa fanatanterahana ny teninao, nefa koa mamindra fo ihany ianao. Ka hoy ianao hoe na isy azy zany raha manolo tena ao ny Kaldeanina ianareo, tsy ho faty any ianareo e. Andriamanitro, mangataka aminao zahay, ampianaro zahay ahay mankatony teninao, ahay mandeha araka ny sitraponao. Ampianaro zahay ahay miaino ny teninao, ary ahay matoky fa marina tokoa ny teninao hoe ny tanan'i Jehovah mitantana anao amin'ny tanana ankavanany fahamarinako aho. Ho tsarony izay miaino anao ane zany, ka hatoky anao izy hiara-dalana aminao. Amin'ny anaranao mpamonjy eo no anaovanay izany vavaka izany. Amen.